tompoko lahy sy tompoko vavy. Ankehitriny dia hovakina amintsika ny didim-panjakana manindry ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Ny fiadinan'ny Repoblika didim-panjakana laharana fa 424 tsipoka 20 sy 900 manindry ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Ny filohan'ny Repoblika araky ny lalam-panorenana araky ny didim-panjakana laharana fa 424 tsipika 950 sy 700 tamin'ny 12 ny volana Jolay 424 manindry ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta. Araky ny tolo-kevitry ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta dia mamoaka izao didim-panjakana izao. Andininy voalohany, tendrena ho mpikambana ao amin'ny gouvernemanta amin'ny ministre ny folo alinday ny général de corps d'armée Saivelo Lalamonja Delphin. Ny généraly Saivelo dia nivoaka ary nahazo ny diplôme atao amin'ny académie militaire Antsirabe ary nivoaka niara-nihira tamin'ny andia ny faha-17 tamin'ny taona 720 ny taona 3 izy dia nahazo ny mari-pahaizana diplôme d'état-major de ECI. Ny taona 10 ary hatramin'ny taona faha-9 dia nisitraka ny diplôme d'études de défense et de stratégie Université de défense nationale de Chine. Raha ny andraikitra nosahany dia ny taona 13 teo izy no voatendry ary nandrafitra ny gouvernemanta ny farany teo ama ministre ny folo anday. Ny taona 13 izy no efa chef d'état-major des armées. Ny taona 13 coordonnateur général des projets teo anivon'ny ministère ny folo anday. Ny taona 14 dia efa directeur des écoles et formation militaire teo anivon'ny état-major général des armées. Ny taona 13 dia efa commandant de l'école nationale des sous-officiers de l'armée ou ENSOA tany Antsirabe ary ny taona 7 officier coordonnateur général teo anivon'ny direction de la sécurité présidentielle. Makasitraka tompoko. Ministre ny Raharambahiny Ramatoa Rasata Rafaravavy Tafika. Manana ny mari-pahaizana PhD en relations internationales et diplomatie tamin'ny taona 73 mention très honorable. Ny taona 73 diplôme de l'école nationale d'administration de Madagascar ou ENAM mention très bien en agent diplomatique et consulaire tamin'ny andiany fa 20. Ny taona 24 master 3e cycle option fonction publique teo anivon'ny international école des hautes études internationales mention très bien. Ny taona 13 master 1 en droit international européen à l'université de Paris Ouest Nanterre La Défense ary nahazo ny mari-pahaizana master 2 en droit public et sciences politiques tamin'ny taona 13. Raha ny andraikitra nosahany dia ministre ny Raharambahiny izy nanomboka ny taona 13 farany teo. Ny fa 13 directeur de l'expansion économique teo anivon'ny ministère Raharambahiny ihany. Mpampianatra eo anivon'ny école nationale de l'administration nationale nanomboka ny taona 13 ary mpampianatra ihany koa eo anivon'ny institut de communication des affaires du management na ISCAM nanomboka ny taona 70. Mankasitraka tompoko. Pitahiry ny fitombo-kasepanjakana ministre ny fitsarana Andriamatoa Rakotomandimby Benjamin.
manana ny diplôme spécialité en contrôle et contention administratif teo anivony Institut international d'administration publique tany à Paris, France. Manana ny diplôme de spécialité en management des organisations publiques teo anivony zany institut zany ihany, ary major de promotion tamin'ny taona 2027 teo anivony Université de Madagascar en droit public et sciences politiques. Ny tenany moa dia magistrat de premier grade ary nanomboka ny taona 2024 dia conseiller spécial de président de la République ary procureur général près de la Cour suprême, ancien haut conseiller constitutionnel ary voafido sénateur teto Madagascar ary président de la commission juridique et affaires étrangères izy tamin'izany fotoana zany. Mankasitraka tompoko. Ministre ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany, Andriamatoa Andriatsitoaina Naina. Raha ny fianarana ny ratoviny dia manana ny diplôme d'études spécialisé en contrôle de gestion et finance, manana ihany koa tamin'ny taona 2017 ny maîtrise en économie teo anivon'ny Université Orléans. Araky ny fatatsika moa dia nandrafitra ny gouvernemanta maromaro izy alohan'ny amin'izao ny endrena azy indray ho ministre ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanjariana ny tany zao. Raha ny farany afataratsika anazy dia efa voafido be ny tanàna ny commune urbaine Antananarivo, ny taona 2024 ihany koa izy no ministre ny rarambahiny, nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2027 dia nisahana andraikitra teo anivon'ny sehatra tsy miankina, ko anisan'izany ny filohan'ny groupement des entreprises de Madagascar ary ny filohan'ny syndicat des industries de Madagascar. Izy dia filohan'ny tale général ny groupe Andriatsitoaina nanomboka ny taona 2020 izay orinasa misehatra amin'ny lafiny imprimerie, ny bâtiment ary ny média. Mankasitraka tompoko. Ministre ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, Ramatoa Rabarnir Narson Rindra Hasimbelo. Manana ny mari-pahaizana diplôme d'études approfondies en droit public teo anivon'ny Université ny La Réunion tamin'ny taona 2024. Ny taona 2025 diplôme de fin d'études et d'aptitude aux fonctions de magistrat teo anivon'ny École nationale de magistrature et des griffes. Ny taona 2024 manana ny diplôme de maîtrise en droit public et sciences politiques teo anivon'ny Institut catholique de Madagascar, major de promotion. Ary ny taona 2024 dia diplôme d'études universitaires en sciences sociales izay teo anivon'ny Institut catholique de Madagascar ihany koa, ary mention bien, major de promotion. Raha ny andraikitra izay nosahany dia nanomboka ny taona 2024 izy no efa ny andraikitra ny mahaministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Efa secrétaire général ny ministère io ihany koa izy ny taona 2024 ary talohana nanendrena azy ho ministre nyzany départementa izany. Gouverneur ny institution financière internationale maromaro izy nanomboka ny taona 2024. Anisan'izany ny Fonds monétaire international, ny Banque mondiale, ny Banque africaine de développement ary ny AIIB. Ordonnateur national du Fonds européen du développement nanomboka ny taona 2024. Président du conseil d'administration na société mpanjakana maromaro anisan'izany ny Aro, ny SPM, ary mpikambana eo anivon'ny filakevim-pitatana ny société à participation d'État ihany koa maromaro, toy ny Sonapar, ny Air Madagascar sy ny sisa. Mankasitraka tompoko. Ministre ny Atany, Ramatoa Raja Volonyaina Nirtso.
manana ny mari-pahaizana diplôme de l'école nationale d'administration de Madagascar administration civile tamin'ny taona 3 ary manana ny mari-pahaizana maîtrise en sciences naturelles option pharmacologie ny taona 2 raha ny andraikitra nosahany dia directeur des ressources humaines teo anivony zany ministère izany ny tenany nanomboka ny taona 2023 préfet d'Ambatondrazaka ny taona 2023 efa directeur de l'administration générale et territoriale teo anivony région Alaotra Mangoro nanomboka ny taona 2023 ka hatramin'ny taona 2023 ary secrétaire permanent régional de la commission électorale régionale eo anivony faritra Alaotra Mangoro ihany koa ny tenany nanomboka ny taona 2023 efa secrétaire général ny faritra Anosy ny taona 2023 ka hatramin'ny taona 2023 ary nisahana amin'ny toerana maromaro toy ny Anjozorobe, Vatomandro ary Sonerany Vongo amin'ny chef district ny taona 5 ka hatramin'ny taona 10 mankasitraka tompoko. Ministre ny filaminam-bahoaka contrôleur général de police Rakoto Armanana Erilala manana ny diplôme d'études approfondies en droit public et sciences politiques tamin'ny taona 20 ary tamin'ny taona 3 no nahazoany ny mari-pahaizana maîtrise en droit privé. Marina moa fa contrôleur général de police de 3e échelon ny tenany raha ny andraikitra nosahany dia anisan'ireo mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta nandritra ny taona nanomboka ny taona 2023 ny tenany ny 2023 no directeur de la recherche et de la formation continue teo anivony zany départementa izany ny taona 2023 directeur de la lutte contre la corruption et de la discipline ary ny taona 2023 directeur de la sécurité publique. Mankasitraka tompoko. Ny professeur Randria Manantany Zely Arivelo manana ny mari-pahaizana diplôme d'agrégation en médecine humaine ny taona 20 ny taona 20 diplôme d'études de formation spécialisée complémentaire en immunologie allergologie faculté de médecine Antananarivo ny taona 20 diplôme national de capacité d'allergologie teo anivony faculté de médecine et de pharmacie de Clermont-Ferrand, Université d'Auvergne, France. Ny taona 20 Master of Business Administration teo anivony Institut national des sciences comptables et d'administration d'entreprise na INSCAE eteto Antananarivo. Ny taona 20 maîtrise en sciences biologiques et médicales en microbiologie. Nanomboka ny taona 20 ny tena no efa ministra ny fahasalamam-bahoaka. Ny taona 20 directeur général de fourniture des soins teo anivony ministère en santé publique. Ny taona 17 ka hatramin'ny taona 20 directeur de la transfusion sanguine teo anivony ministère ny fahasalamam-bahoaka ihany. Mankasitraka tompoko. Ministre ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa Ramatoa Shamina Lula manana ny mari-pahaizana maîtrise en droit des affaires teo anivony université n'Antananarivo Madagascar. Ny taona 13 diplôme de l'Institut d'études judiciaires. Ny taona 13 diplôme d'études approfondies en droit des affaires
teo anivon'ny université n'Antananarivo. Ny taona 54, doctorat en droit des affaires, Université de Paris 1 Sorbonne, France. Marina moa fa ny taona 24 ny tenany no manana ny habilitation à diriger de recherche en droit privé, Université de Rouen, Normandie, France. Ny taona 54 ka ankehitriny dia avocat du barreau de Madagascar ny tenany. Nanomboka ny taona 24 ka hatraminkehitriny dia directrice de publication de la revue Droit et Société de l'Université de Mahajanga ary consultante auprès du cabinet Andrefa Consulting Madagascar. Nanomboka ny taona 24 dia directrice de l'école de droit et sciences politiques teo anivon'ny université ny Mahajanga. Mankasitraka tompoko. Ministre ny fanabeazam-pirenena Ramatoa Saondra Armalala Marie Michel. Ny taona 73 no nazahoany mari-pahaizana doctorat en droit privé et sciences criminelles, Université de Montpellier. Ny taona 74 diplôme d'aptitude aux fonctions de magistrat, filière administrative, teo anivon'ny École nationale de la magistrature et des greffes Madagascar. Ny taona 94 doctorat en médecine, faculté de médecine, Université d'Antananarivo. Ary nahazo ny mari-pahaizana maîtrise en administration et droit des affaires ny taona 24 teo anivon'ny faculté de droit Université de Fianarantsoa. Raha ny andraikitra nosahany dia nanomboka ny taona 24 dia efa ministra ny fanabeazam-pirenena ny tenany ka hatramin'ny taona 23. Ny taona 74 ka hatramin'ny taona 23 dia directeur des affaires juridiques teto anivon'ny fiadinan'ny républicaine Madagascar. Ny taona 74 ka hatramin'ny 74 juge fiscal et juge des contrats administratifs teo anivon'ny Conseil d'État Cour suprême ary médecin généraliste ny taona 94 ka hatramin'ny taona 10. Marina moa zany fa dia magistrat de premier grade Ramatoa ministra ary mpitsabo ihany koa. Mankasitraka indrindra tompoko. Ministre ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana arak'asa Ramatoa Rasoly Arso Marie Marceline. Manana ny mari-pahaizana master 2 en sciences politiques teo anivon'ny the United Nations Institute for Training and Research tany Geneva Centre for Sécurité Sector Governance. Experta ihany koa ny tenany en gestion et coordination des projets de développement, spécialiste en animation, sensibilisation et renforcement de capacité. Marina moa fa nandrato fiofanana ihany koa izy teo anivony zany institut malaza eran-tany unitary na the United Nations Institute for Training and Research. Nandray ary nanatrika conférence maromaro teo anivon'ny Union africaine, indrindra moa zany mahakasika ny première réunion du réseau pan-africaine des femmes. Raha ny andraikitra nosahany dia efa représentant de Madagascar lors du forum de haut niveau sur la femme, paix et sécurité ny tenany, représentant de Madagascar lors de la réunion de l'Alliance mondiale des réseaux des femmes du Commonwealth nordique et méditerranéenne et de l'Asie du Sud, experte en matière de développement rural et urbain nandritra ny 12 taona ary voafidy ho top 10 Africa Award tamin'ny taona 2023 en femmes et développement.
mankasitraka tompoko. Ministry ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Hadjarson François Sergio. Manana ny mari-pahaizana ingénieur en agronomie, spécialisation agromanagement, vice-major de promotion, ny taona 440 diplôme d'études approfondies, spécialisation agromanagement. Marina moa fa ankehitriny ny tenany dia manaraka fiofanana doctorat en agromanagement, développement durable et territorial et au niveau de l'école supérieure des sciences agronomiques. Raha ny andraikitra nosahany dia nanomboka ny taona 2024 no tale généraly teo anivon'ny société Soavanio société anonyme. Ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2025 dia administrateur de base de données système d'information teo anivon'ny direction de développement régional ny Atsinanana, faritra Atsinanana. Ny taona 2023 dia consultant pour l'étude des impacts des exploitations agro-industrielles sur les exploitations paysannes teo anivon'ny faritra Itasy sy Haute-Matsiatra. Nandritra ny fotoana lava moa ny tena no consultant indrindra amin'ny évaluation na projet. Mankasitraka tompoko. Ministry ny fampiroboroboana ny industria sy ny varotra Andriamatoa Ralambo Fringa David Herzou. Manana ny exécutif MBA Université de Paris Dauphine, option gouvernance tany France, ny taona 2024 nazahoany an'izany. Ny taona 2027 diplôme universitaire de technologie en gestion, logistique et transport, Université de Bordeaux, France. Raha ny andraikitra nosahany dia nanomboka ny taona 2023 directeur général Connecta Madagascar, directeur de cabinet teo anivon'ny ministère ny fampandrosoana ny taona 2023 ary directeur de cabinet ny ministère ny industria sy ny varotra ny taona 2023. Directeur général adjoint du groupe SMTP Madagascar, ny taona 2023 ka hatramin'ny taona 2023. Directeur général First Energy, ny taona 2023 ka hatramin'ny taona 2023. Directeur général ID Motors, ny taona 2023 ka hatramin'ny taona 2023. Ary efa tale généraly teo anivon'ny groupe Sipromad Madagascar, ny taona 2023 ka hatramin'ny taona 2024. Mankasitraka tompoko. Ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Andriamatoa Ramonjavelo Manambahoaka Valérie Fitzgerald. Ny taona 7 no nahazoany mari-pahaizana doctorat en administration des affaires tany Québec, Canada, maîtrise en administration des affaires na MBA ny taona 2 ary diplôme supérieur spécialisé en administration de l'entreprise ny taona 4,7. Ministre ny département sahany ankehitriny ihany izy nanomboka ny taona 2023. Secrétaire général teto anivy fiadidinan'ny républicaine Madagascar ny taona 2023 ka hatramin'ny taona 2023 ary directeur des ressources humaines teo anivon'ny groupe Star Madagascar ny taona 2023 ka hatramin'ny taona 2023. Makasitraka tompoko. Ministre ny angovo sy ny akoranafo Andriamatoa Jean-Baptiste Olivier, ingénieur électricien teo anivon'ny école polytechnique fédérale de Lausanne, Suisse, nomboka ny taona 7 ary ingénieur pétrolier ny taona 1,7. Mpikambana teo anivon'ny gouvernement tafarany teo ny tenany
ary directeur taled généraly teo anivony office malagasy des hydrocarbures nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny taona nanendrena azy ho ministre izany départementa izany. Directeur des ventes gros consommateurs et produits spéciaux teo anivony galana distribution nanomboka ny taona 2024. Mankasitraka tompoko. Ministre ny asa vaventy Andriamatoa Rafidson Richard Théodore. Ny taona 2024 no nahazoany mari-pahaizana DSS en gestion des risques et des catastrophes Université d'Antananarivo. Ny taona 2024 maîtrise spécialisée en développement local et social Université de Toamasina. Talohany nanendrena azy mpikambana eo anivon'ny gouvernementa dia gouverneur teo anivon'ny faritra Atsinana ny tena nanomboka ny taona 2024. Ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024 directeur de renforcement des capacités des communes et des régions de Madagascar teo anivon'ny fonds de développement local. Ny taona 2024 expert chargé de la coordination du plan national pour la décentralisation et la déconcentration. Ary ny taona 2024 expert responsable de transfert de gestion des ressources naturelles teo anivon'ny ONG SAGE Office national de l'environnement. Mikasitraka tompoko. Ministre ny asa ny fampananana asa ary ny asa-panjakana Ramatoa Razakaboana Anitra Fitiavana. Ny taona 2024 no nahazoany mari-pahaizana master 2 en droit public option sciences politiques. Ny taona 2024 inspecteur du travail et des lois sociales teo anivon'ny école nationale de l'administration de Madagascar. Ary ny taona 2024 maîtrise en droit public teo anivon'ny université n'Antananarivo. Raha ny andraikitra ny sahany dia anisan'ny mpikambana teo anivon'ny gouvernementa ihany koa ny tenany ny taona 2024. Ny taona 2024 directeur général du travail et des lois sociales teo anivon'izany départementa izany ihany. Ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024 directeur régional de la fonction publique teo anivon'ny faritra Analamanga. Ary inspecteur du travail et des lois sociales nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024. Mankasitraka tompoko. Ministre ny arena Kibony tany Andriamatoa Rakotomalala Herindrainy Olivier. Manana ny mari-pahaizana docteur en système et ingénierie des projets industriels teo anivon'ny Portland State University tany Amerika sy école supérieure polytechnique teto Madagascar. Ny taona 2024 diplôme d'études approfondies tamin'izany sehatra izany ihany ary ingénieur teo anivon'ny supérieur de l'école polytechnique amin'izany sehatra izany ihany ny taona 2024. Marina moa fa efa ministra ihany koa mpikambana teo anivon'ny gouvernementa nanomboka ny taona 2024 teo amin'izany départementa izany. Ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 président du conseil d'administration de l'agence nationale de la filière or. Ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024 dia président directeur général adjoint et directeur des relations publiques teo anivon'ny orinasa Pan-African Mining Corp. Mankasitraka tompoko. Ministre ny Jono sy ny toe-karena manga Andriamatoa Mahatante Tsimanao Raty Pobert. Manana ny doctorat en océanographie Institut halieutique et des sciences marines tany Tuliara ny taona 2024. Diplôme d'études approfondies en océanologie appliquée teo anivon'izany université zay ihany ny taona 2024. Ary maîtrise en sciences techniques de la mer et du littoral ny taona 2024. Efa nisehatra ny départementa io ihany koa ny tena nanomboka ny taona 2024 amin'ny ministre ny Jono sy ny toe-karena manga. Secrétaire général de Southern African Non-State Actors Platform in Fisheries and Aquaculture ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024. Ary membre du réseau des experts en changement climatique de Madagascar ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024. Nanomboka ny taona 2024 dia mpampianatra teo anivon'ny sciences marines, pêche, économie bleue, études d'impact environnemental ny tenany teo anivon'ny université ny Tuliara
ny centre université régional Androuy, institut d'enseignement supérieur Anosy ary ny université catholique de Madagascar. Marina moa fa ny taona 2024 dia nahazo ny prix du leadership africain en économie bleue ny tenany ary doctorat of divinity honoris de causa teo anivon'ny River University tany Amerika. Mankasitraka tompoko. Ministry ny fizahatany sy ny asa tanana. Ramatoa Dewa Viviane. Izy dia manana mari-pahaizana ambony en marketing et gestion hôtelière, Académie de Montpellier France, ary manana ny mari-pahaizana ihany koa en conception et commercialisation teo anivon'ny Académie de Montpellier France ihany koa. Raha ny andraikitra nosahany dia présidente de la Fédération des 24 chambres de commerce et de l'industrie de Madagascar ny taona 74 ka hatramin'ny taona 13 secrétaire générale et fondatrice de la Chambre de commerce mixte Inde-Madagascar, ary membre ny Comisa Business Council eo anivon'ny SADC sy ny ZLECAF ihany koa. Efa président de l'Office du tourisme ny faritra Anosy nandritra ny mandat anankiroa ny tenany ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024, ary vice-présidente nationale et fondatrice ny FOI na entreprendre au féminin de l'océan Indien ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024. Mankasitraka indrindra tompoko. Ministry ny mponina sy ny firaisan-kina. Ramatoa Razafinjato Aurélie. Manana ny mari-pahaizana master professionnel en développement social teo anivon'ny Institut supérieur des travailleurs sociaux, formation diplômante en 2SS en éducation et formation d'adultes, ny taona 2000, diplôme de conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire teo anivon'ny école normale supérieure ny taona 2017, ary manana ny mari-pahaizana CAPEN en sciences naturelles ny taona 2017. Manana certificat fiofanana maromaro izay nataony ihany koa teo anivon'ny centre de médiation de Singapour, ary ny plaidoyer en faveur du genre et de la paix tany Togo Afrika ny taona 20. Izy moa dia voafidy ho solombavam-bahoaka nandritra ny législative farany teo tao Vohibato Fianaratsoa, ary conseillère spéciale ny filohan'ny république ny Madagascar nanomboka ny taona 2024. Efa secrétaire général teo anivon'ny ministère ny éducation nationale sy ny enseignement technique et professionnel ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024, ary secrétaire général teo anivon'ny vice-primature en charge du développement, de l'aménagement du territoire et du service foncier ny taona 13 ka hatramin'ny taona 15. Makasitraka indrindra tompoko. Ministry ny fampiroboroboana ny Ahitao Arakajy, mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Ramatoa Stéphanie Delmotte. Izy dia manana ny mari-pahaizana maîtrise en ingénierie commerciale, spécialité banque et assurance teo anivon'ny Université de Paris 7 ny taona 3. Manana ny exécutive MBA ny taona 20 tany à Montréal, Canada, ary nanaraka fiofanana maromaro toy ny transformation digitale du gouvernement teo amin'ny Université Harvard tany États-Unis, ny project management professionnel ny taona 2023, ary stratégie de communication ny taona 2023. Marina moa fa dia efa directeur de cabinet ny foloan'ny république ny Madagascar ny taona ny tenany ny taona 2023, directeur de service partagé tany Canada ny taona 2023, country manager ny société SICPA, société anonyme tany Suisse ny taona 2023, présidente ny conseil d'administration ny orinasa Omnis nanomboka ny taona 2023 mandraketrehitriny, ary coordonnateur de projet de e-gouvernance na prodigie ihany koa teto Madagascar ny taona 2023 ka hatramin'ny taona 13. Makasitraka indrindra tompoko.
ministry ny rano fanadiovana sy ny fidiovana Andriamatoa Randria Namelasoa Lalaina manana ny maripahaizana ingénieur hydraulicien ny taona 3 2SS en analyse et politique environnementale ny taona 7 izy dia niasa teo anivon'ny UNICEF amina firenena maro samihafa en tant que consultant international toy ny teto Madagascar, ny tany Mali, Tchad, Gabon, Niger ary Congo ny taona 3 ka hatramin'ny taona 4 ary consultant teo anivon'ny Banque mondiale teto Madagascar ny taona 2 ka hatramin'ny taona 2 makasitraka indrindra tompoko. Ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy Andriamatoa Fontaine Max Andonirina izy dia manana ny bac plus 4 en administration des affaires tany Canada raha ny andraikitra anosahany dia mpikambana teo anivon'ny gouvernement teo aloha ny tenany nanomboka ny taona 3 ary ambassadeur climat teo anivon'ny UNICEF nanomboka ny taona 3 mpanorona ary tale général ny fikambanana bonde international Madagascar nanomboka ny taona 7 makasitraka indrindra tompoko. Ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Abdullah Marson Mustafa manana ny master class en finance de marché, finance structurée Paris France ESSEC Business School ny taona tsy voasoratra mialatsiny manana licence en droit et sciences politiques teo anivon'ny université de Mahajanga raha ny andraikitra nosahany dia tale kabinetra teo anivon'ny confédération africaine de football ny taona 7 ka hatramin'ny taona 2 directeur de compliance et gouvernance teo anivon'ny confédération africaine de football ihany tany Le Caire ny taona 23 ka hatramin'ny taona 23 ka hatramin'ny taona 7 ingénieur produit financier Banque Société Générale Paris ny taona 7 ka hatramin'ny taona 23 ary assistant analyste financier teo anivon'ny BSG na Banque Société Générale ihany tao Paris ny taona 4 ka hatramin'ny taona 7 makasitraka tompoko. Ministry ny serasera sy ny kolotsaina manana ny maripahaizana ay mialatsiny Ramatoa Mara Volamiranty Dona manana ny maripahaizana maîtrise en commerce international de l'école Supenet d'informatique et de gestion des entreprises ny taona 23 diplôme de fin de cycle du centre d'études diplomatiques et stratégiques na CEDS ny taona 23 ary ankehitriny dia tamin'ny taona 2 dia manaraka fiofanana doctorat en communication et marketing eo anivon'ny campus numérique francophone nomboka ny taona 2 raha ny andraikitra anosahany dia directeur de cabinet teo anivon'ny faritra Vatovavy ny taona 2 mandraka ankehitriny directeur général de la communication teo anivon'ny ministère de la communication des relations avec les institutions ny taona 7 ka hatramin'ny 7 directeur de la solidarité et de la responsabilité citoyenne ministère de la population, de la protection sociale et promotion des femmes ny taona 7 directeur de la régulation des médias auprès du ministère de la communication et des relations avec les institutions ny taona 13 ka hatramin'ny 14 directeur de l'information et de la communication auprès du ministère de la communication, de l'information et de relations avec les institutions ny taona 12 ka hatramin'ny 13 ary directeur interrégional de la communication faritra Nalamanga sy Itasy ny taona 13 ka hatramin'ny taona 12 sy 2. Ministre délégué misahana ny gendarmerie pirenena
ny général corps d'armée Rakotondrazaka Andrea Tsarafara Andrea mitovy. Izy dia manana ny diplôme de l'académie militaire tao Antsirabe ary niara-nihira tamin'ny andian'ny fahavalo ny taona 1770. Diplôme de cours supérieur de commandement ny taona 7 diplôme de cours de spécialisation des officiers de la gendarmerie raiky amin'ny 770, diplôme de chef de section 770 ary diplôme en hautes études en administration publique teo anivon'ny école nationale de l'administration de Madagascar ny taona 770. Anisan'ny mpikambana teo anivon'ny gouvernementa ihany koa ny tenany nanomboka ny 720. Efa tale général teo anivon'ny agence de transport terrestre ny ministère du transport et de la météorologie ny taona 440 ka hatramin'ny taona 2040. Commandant de la circonscription interrégionale de la gendarmerie nationale ny taona 2040 ary commandant de la gendarmerie nationale ny taona 270. Mankasitraka indrina tompoko. Andiny faharoa, tendrena ho secrétaire mpanjakana ary manatrika ny filan-kevitry ny ministre rehefa misy raharaha manandrify azy. Eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika miadidy ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana Andriamatoa Andriamanoisoa Gérard. Izy dia manana ny mari-pahaizana teo anivon'ny Institut national des sciences comptables et d'administration na INSCAE ny 3e cycle professionnel en executive management tamin'ny taona 1770. Manana ny maîtrise en sciences économiques teo anivon'ny université n'Antananarivo ny taona 1770 ary nanaraka fiofanana teo anivon'ny école nationale des ponts et chaussées de Paris ny taona 7 ka hatramin'ny taona 9. Nanomboka ny taona 120 ny tena nandraikitra n'izany départementa izany ary nisy nandraikitra maro samihafa teo anivon'ny ONU Habitat nanomboka ny taona 140 ka hatramin'ny taona 340 amin'ny responsable national de projet toy ny ONU Habitat, ny programme participatif d'amélioration des bidonvilles ny taona 10 ka hatramin'ny taona 110. Efa coordonnateur national ny projet foncier ihany koa, appui à l'urbanisme des collectivités territoriales décentralisées ny taona 7 ka hatramin'ny taona 9. Coordonnateur national ny projet foncier ny Banque mondiale ny taona 4 ka hatramin'ny taona 7. Ary teo anivon'ny ONU Habitat ihany dia efa coordonnateur des opérations foncières ny taona 4 ka hatramin'ny taona 10. Mankasitraka tompoko. Secrétaire mpanjakana eo anivo fiadidinan'ny Repoblika miadidy ny fahavitantena ara-tsakafo Ramatoa Razanamahefa Taianiavo Maminjatovo. Manana ny mari-pahaizana master 2 en droit international public teo anivon'ny université Panthéon Assas Paris ny taona 5. Manana ihany koa ny maîtrise en droit teo anivon'ny université n'Antananarivo ny taona 3. Nanatrika fiofanana toy ny teo anivon'ny technologie complète du riz hybride pour Madagascar ny taona 7 fiofanana amin'ny digitalisation de la riziculture à Madagascar ny taona 7 ary teo anivon'ny école nationale de l'administration en leadership du féminin tany à Paris. Raha ny andraikitra nosany dia directeur général de l'hôtel Havana Resort et Spa nanomboka ny taona 7 mandrakakehitry, présidente de la coopération Madaseta na Madagascar China Economic and Trade Association nanomboka ny taona 7 mandrakakehitry, ary technicienne qualifiée dans la production et la vulgarisation du riz hybride et des semences amina faritra maromaro toy ny Sava,
itasy menabe aratsimo andrefana nanomboka ny taona 7 ka mandraka kehitriny mankasitraka indrindra tompoko. Andiny fahatelo foana ary tsy manan-keritsony ireo fepetra teo aloha mifanohitra amin'izao didimpanjakana izao indrindra fa ny didimpanjakana laharana 420 tsipoka 27 tamin'ny 17 ny volana martsa 2024. Andiny faefatra noho ny amiana ary araka izay voalaza ny andiny ny faefatra sy fahenina andalana faharoa ao amin'ny itsy-volana laharana 12 tsipoka 420 tamin'ny 7 septambra 2027 mikasika ny fipetrakapobe momba ny lalàna ifampitondrana eto atoerana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampitondrany isam-batan'olona dia manan-kery avy hatrany izao didimpanjakana izao raha vao vatany ampahafantarina amin'ny alalan'ny fampielazam-peo na fahita lavitra ankohatry ny famoahana azy amin'ny gazety-mpanjakana ny Repoblika. Natao teto Antananarivo anio 12 aogositra 2024 ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina, ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement Christian Tsay, mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy.